zavatra eo tongotrao. Midera ny Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Hanomboantsika ny fotoana amin'ity sabata maraina ity dia ataontsika ny laharan-kira 730 saotra atolotra anao rery raiko. Janao reriraiku efanamunzi yakuyanao sinanazava tukuanisaiku kananuvalu banduvanao fitiavanare aviaminja Tena citacacinisaiulotra zani fitianampidinana uninatianaticu panuta tena simedica itoelana Fitiavanare aviaminja aminjambube nuafacaturinija Jaisuanao itifukelitia Jaisuniankuraicampasasa Tena cimedica nefa avia Jaisuianicadiuviwana Fitiavanare aviaminja Faminjambube nuafacaturinija Fanjau de mulasa, jau beria urala vichana, nefa mulato ni fusai mikiasa, sadi mite pute aitana. Fitiavanare, aviaminja, faminjambube, nuafacaturinija. Iara ivavaka sika. Ry Jehovah rainay izany an-danitra mbola velom-pisaorana anao indray zahay noho ny fitantananao ny fiainanay nandritra ny enemana ka nahatraranay izao sabata masinao izao. Mamelany ny elokay sy ny tsy famendrehana rehetra izay vitanay, mamindrafo aminay. Amin'ity sabatanao ity dia mangataka ny fitahianao manana ambiampy izahay, arotsakay aminay tsirairay avy izay manaraka ny ity fandaharana ity. Ary ny zavatra rehetra izay ataonay eto Jesosy dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia izany vavaka izany dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy any tokantrano any izay manaraka ity fandaharana ity izahay izay manolotra ny fandaharana. Amin'ity sabata ity dia anaraka ny tatitra maneran-tany isika dia ataontsika ny hira mitenena. Dia aorianan'izay
dia anaraka ny famotinana ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro isika. Ireo tanàn-dehibe any avaratra Azia toa ny Seoul, Taipei, Tokyo sy Ulaanbaatar dia manana mponina tapitrisana izay tsy mbola nandreny afatry ny filazantsara. Tomankevy ihany no hoe anatratra ireo tanàna lehibe sy goavana ireo ary ny asany amin'ireo faritra sarotra aza dia mbola tsy hairefesina sy eritreretina. Tsy ny iray isan-jaton'ireo mponina misy 300 tapitrisana amin'ny faritra Azia Pasifika avaratra akory mantsy no advantista mitandrina ny andro fahafito. Na eo aza nefa izany fiaikana izany dia mivavaka ny mba ahitana fomba hizarana ny fahazavan'i Jesosy amin'ny faritra io ny advantista. Nanasa ny conférence générale sy ny division Pasifika avaratra ny fiangonana advantista au Japon mba hiara-iasa amin'izy ireo ka hamorona programa na iraka hafa tsy toy ny mahazatra. Etsika lehibe fananganana fiangonana sy fanofanana mpianatra. Tena sarotra nefa ny andaterahana izany raha ho an'ny Tokyo fotsiny izay tanàn-dehibe voalohany eran-tany, koa dia niditra antsehatra ny arina sakaiky tamin'ireo mpitarika fiangonana japonay teo an-toerana ireo ekipa misionera mpanorona fiangonana. Nianatra ny fiteniny ary nandinika hoe ahoana ny fomba hitoriana momba an'i Jesosy amin'ireo japonay. Ora maro isan'andro natokana ireto fianakaviana misionera miisa 3 ireto antenan'izy ireo tsirairay manokana ny asa izay ho atao any Tokyo. Tsy namaroany mponina ihany mantso ny mahasarotra ny asa fitoriana fa misy sakanafa ihany koa. Tsy pino mantso ny ankamaroan'ireo japonay ary maro ny manaraka ny filozofia tatsinanana. Mety ho sarotra araka izany ny anolo-tanana sy aneo atsara-panamina izy ireo. Ora sy lahy izao dia niezaka ny fandray tamin'ireo mpiara-monina amin'izy ireo manampy azy ireo miraharaha toy ny fiantsenana. Mitsidika ny parika ka mianatra sy manatsara ny fianaran'izy ireo ny fiteny japonay amin'ny firesahana amin'ny olona eny an-dalana. Fomba ambolena fifandraisana amin'izy ireo avokoa izany. Mivory Sabata ireo ekipa misionera ireo mba hivavaka, hianatra ny tenin'Andriamanitra, miara-misakafo sy mifaly, mifampizara ny fanandramana ary mitalao ny fanamasina. Aia izao dia mambora ny fiangonana eo an-toerana izay nandray am-potokoa ity iraka manokana ity ka nanokana ho toerana hivoriana ny tranony andraisana ireo liny. Misy amin'ireo tokantrano hafa ihany koa izay vao napetitra baiboly tao tokantranony, misy hafa indray mangataka ny ivavahana ho an'ny fianakaviany. Betsaka ny zava-mahagaga miseho any Tokyo ary hiampy ny ekipana pastora hiasany satria eritreretana sady ny andefasana mpamaky ilay mission mondiale, ny anorenana centre d'influence sy andefasana mpiasan-tsitrapo tsy ho ela. Toa sarotra loatra ny fieritreretana izany hoe hitory any amin'ny tanàn-dehibe goavana maneran-tany izany, kanefa ny herin'Andriamanitra ny fanohitra afaka hiotra ny sakana rehetra. Koa mangataka anao izahay hivavaka ho an'ity iraka manokana fananganana fiangonana sy etsika fanaovana mpianatra ity ary misaotra ny amin'ny fanatitra izay manohana ka ahafahana manatanteraka ny asa maneran-tany. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainuchalana te nyadhamina itwezabetsaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadhamina itwezabetsaka wampunaya Irate nyadhamina itwezabetsaka wampunaya. Tonga eo amin'ny
fotoanany zaza nono ndray tsika zao rakizy anoho ny lesona vaovao tamin'ity telo volany ity ndray tsika fa alohan'izany rehetra izany aloha araka ny mahazatra te anao bonjour indray ifampiarahaba de mivavaka de tao ny lesona ahoary miara-mihira daholo isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manahoana tompoko salama tsara daholo eny ary andehitsika ry aloha ivavaka Jesosy malalo misaotra anao zahay satria omenao fotoana indray ahafahanay manao lesona mangataka aminao zahay ome fahendrena dia mba hahaino tsara ahay mitadidy tsara misaotra Jesosy malalo fa amin'ny anaranao nangatanay vavaka amen eny ary lesona voalohany ahoana moa ny lohatenin'ny lesontsika rakizy miara-mamerina ary i Petera sy ilay lehilahy malemy tongotra averina hoe lesona voalohany i Petera sy ilay lehilahy malemy tongotra tsy anjery manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona averina hoe manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona ina moa rakizy ny lesontsika tamin'ity volana ity momba n'ilay lehilahy mipetraka teo amin'ny varavaran'ny tempoly satria izy nalemy tongotra zany malemy tongotra zany ange tsy afaka mitsangana de mipetraka teo amin'ny varavaran'ny fiangonana izy fa inona moa ny ataony eo andeha angataka de efa mandalo eo ny olona mandeha mandalo eo ny olona de tsisy mijery azy akory fa lasa daholo ny olona mandeha tsisy manome vola ange izy mampalahelo be mihitsy ange izy fa tsisy manome vola de rehefa mandalo ny olona de zay mba mangataka re tompoko alainy le aronany de mba mangataka re tompoko fa mahandro mangataka re tompoko fa tsy manana sakafo tsy misy manome rakizin'olona mandalo fotsiny n'olona fa andao aloha tsika hanome kely anazy ary androany andao ometsika izy tia ometsika an'le rangahy malemy tongotra ao tia rangahy volanao ametsika izy tsara fanahy moa de mila mahay manome moa ndray manderaka izy de tonga lehilahy anankiray nantsoina hoe Petera iza hoe i Petera mahay de rehefa nandalo Petera de hitan'le rangahy io mipetraka eo miandry sady mangataka re tompoko mahantra re tompoko fa ombaome hoe de nantsony Petera izy hoe rangahy de nitodika izy de nijery de nitsiky taminy rakizy Petera de mba nitsiky tamin'ny Petera ihany koa ilay rangahy nanana fanantenana le rangahy fa azo vola be de be avy amin'ny Petera de hoy Petera taminy hoe inona kany ataonao eo de hoy le rangahy hoe mangataka angeo za fa mahantra fa mangataka faly be Petera nahita anazy tsy noho izy malemy fa satria Petera manana zavatra tsara be omena azy inary izay zavatra tsara be zay omeny Petera zay hoentsika amin'ny hery ny toy ny tantara fa mahafinaritra be mihitsy rakizy tsara be mihitsy zavatra nomeny Petera azy dia toy izantsika amin'ny hery fa andao aloha averintsika ny lesona voalohany miara-mamerina i Petera sy ilay lehilahy malemy tongotra teny mafy tsy anjery manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona
dia amin'ny heriny izany toizantsika indray ny lesona fa mbola mihaino tsara aloha fa mbola mitoy ny lesona ho an'ny zokintsika dia andeha alohantsika ary hivavaka dia hifanao veloma dia amin'ny heriny indray izany hivavaka alohantsika ary misaotranao izay Jesosy eo noho ny fotoana na hahafahanay namerina lesona ampio zahay mba hame mandrakariva ho an'ny mahantra dia taio ihany koa zahay mbola mba ho endry tsara amin'ny lesony zokinay misaotra Jesosy eo fa amin'ny anaranao ny angatanay vavaka amen ndeha ano ifanao velomontsika veloma veloma aminy herindray veloma veloma aminy herindray veloma tompoko dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra indray eny ary amen isaorantsika Andriamanitra fa nomeny anjara fotoana indray sika zazaboto amin'izao sabata mahafinaritra izao fitsaharana angendroany miaraka amin'ny Jehovah andao sika anakambana tanana dia ahondrika ny loha dia akipoko ny mahazo fa hiara hivavaka aloha Jehovah misaotra anao zahay satria omenao fitahiana mandrakariva izay zazaboto miaraka amin'ny tata sy ny zandrinay sy ny zokinay dia afaka mitsahatra amin'izao sabata izao iain'ny teninao izay dia omeo fahindrena amin'ny anaran'i Jesosy amen salama daholo velonareo za salama tsara dia misaotra an'i Jesosy ary fanomeny fahasalamana sika rehetra hianatra toy ny tantara tao amin'ny heriny sika momba ny fitoriana teny nataon'ny apôstôly dia ry Debora moa niomana tsara andray vahiny manampy manokana 7 ny lohatenin'ny tantara izay nianarantsika tamin'ny herinandro indray ahoana hoy ny tsenjery miantrany olo-masina araka izay ilainy Romanina 12:17 mino fa mahay daholo nareo andao ary araka merina indray mandeha sika isa 2 miantrany olo-masina araka izay ilainy bravo dia izao indray ny toy ny tantarantsika rakizy rehefa tonga daholo le mpino marobe ny ain'ny tenin'Andriamanitra satria nitory ny filazantsara nitory ny an'i Jesosy ny apôstôly betsaka izy ireo ry Debora kely nandray anjara tamin'ny fanomezana sakafo an'ireo mpino ireo fa zao nisy olona nimenimenina rakizy dia nitabataba be tany ivelan'ny trano tany tabataba be mihitsy dia hoy Petera hoe fa inona ange izany tabataba izany ry Matio misy menimenina be mihitsy hoe ry zareo Grika hony kely ny sakafony dia ny mpitondra tena Hebreo betsaka ny sakafony dia menimenina be mihitsy zareo fanoana ay ve zao angony daholo ny olona mpino rehetrarehetra dia andao fa hitady vahaolana sika ho an'izy ireo nangonina daholo ny olona rehetra ny ain'ny tenin'Andriamanitra dia niteny amin'izay ry ny apôstôly hoe zao tsy mety nge ireo olona raha ohatra ka hoe zay sady toriteny zay ampianatra anareo ny tenin'Andriamanitra dia mbola zay ihany koa namana sakafo anareo dia tsy araka mihitsy n'le izy fa zao andao mivoria anareo dia misafidy olona anaky 7 endry tsara feno fanahy masina sady feno fahindreny ireo olona 7 ireo dia izy no saina iandraikitra ny fizarana sakafo anareo ay tena mety mihitsy zany hevitra izany tsara mihitsy zany hevitra izany ny ekeny reto mpino reto avokoa rakizy izany sosokevitra izany faly be zareo teny vory zareo ny vorony zareo tamin'ny fahendrena no nifidianany olona 7 feno fanahy endry tsara hompitantana ny fitantanana momba ny fizarana ny sakafo na hoe hikarakara azy ireo dia netiny teo amin'ny apôstôly izy 7 mirahalahy satria efa hitany hatramin'ny anarany efa hainy daholo zao avy le izy i Stefana i Filipo dia i Prokora dia Nikanora dia Timona
i Parmena ary Nikoleo, reo ny isan'ny zareo anankifito. De rehefa noentina teo amin'ny apôstôly izy ireo a, de nandohalika ny vavaka ary zareo rehetrarehetra niaraka amin'ny apôstôly, de nametrahan'ny apôstôly tanana teo amin'ny lohany satria atokana ho an'Andriamanitra izy a, hiasa ho an'Andriamanitra. De nandeha tsara araka izy ny zavatra rehetra. De ny apôstôly a niverina nampianatra tenin'Andriamanitra indray. De reo olona fito reo a no nikarakara ny sakafo, de tsisy ny menimenina ntsony a, tsisy ny menimenina ntsony fa nahazo anjara sakafo avokoa ny olona rehetra. Ny tombo be deaibe indray le mpino vaovao raka izy. De misy amin'izy ireo a tena nino an' Jesosy a, be deaibe koa ny tena nino an' Jesosy. Ny sasany a mpiasa tany, ny sasany a mpamboly, ny sasany a mpanao asa tanana. De nisy jiosy koa tao amin'ny tempoly a, nino an' Jesosy avokoa izy rehetra. Ny tombo ny isan'ny mpino raka izy a tamin'izay fotoan'izay. De nisaotra an'Andriamanitra ny apôstôly a fa nahazo namana be deaibe hoentina ho any an-danitra nge zareo e. De isika ihany koa raka izy a tadidio tsara fa ny ankonan'Andriamanitra de mifampikarakara mandrakariva, mifanampy raka izy a. Raha misy tsy manana sakafo, tsy manana fitafiana, misy zavatra ilaina de ampiana izy ireny. De manentana antsika foana andao a hiaraka nampy ny hafa isika raka izy a, fa rehefa manao an'izany ange isika de manampy an'Andriamanitra koa e. De faly be Andriamanitra. Andao ary hiaraka hivavaka e, akambana ny tanana, ahondrika ny loha de akipy ny maso. Saotranao zay Andriamanitra fa nomenao tantara mahafinaritra be nandritry ny herinandro. Fa zahay koa de nampianarinao mba hifampikarakara, tsy ho anay mpino ihany fa ho an'ireo namanay hafa ihany koa. Omeo fahendrena zay rehetra atao tokantrano mba ho tia manampy ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny farana indray ny fiarahantsika androany de aza adiny indray amin'ny heriny a. Veloma daholo. Arahaba tratra zao sabata zao, arahaba Jesosy ane ombanao. De zany tokoa rakizy no firariko raha hiara-merina eto ny loha hevitra faharoa isika amin'ity sabata mahafinaritra ity. Loha hevitra faharoa izay manao hoe fitsoahana avy ao Jeriko. Ahoana tsara hoe fitsoahana avy ao Jeriko. Ny andalan-teny fitadidy de mino aho fa efa mahay daholo isika izay hita ao amin'ny Matthieu 4:9-7. Matthieu 4:9-7. Andenge rahantsika manao hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fakatsaho aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Matthieu 4:9-7. Mbola tantaran'ny zanak'Israely any angeraka izy ny tantarantsika e. Nandritran'izay 70 taona nivezivezena tany an'hevitra izay ny zanak'Israely a, ankehitriny de mbola eo amin'ny sisy tanina mpanantenana ihany rakizy. Iza moa le tanina mpanantenana? Ny tany Kanana. Tamin'izay fotoan'izay a de naniraka mpisafitany indray a i Josoa, Rola no ny rany a mba handeha hijery ity tanàna manda lehibe ity, de tsy iza izany fa i Jeriko. Rehefa tonga tao izy Rola de nisy ramatoa, Rahaba no anarany a. Io ramatoa io zany rakizy no nampiatrano azy ary nanafina azy a, satria fatany ny herin'Andriamanitra izay miasa manokana amin'izy Rola ireto. Ka rehefa tao atokantranon'izy Rola de nangataka taminy Rahaba mba hianianan'izy ireo, fa rehefa ho avy ny fotoana hanafiana ny Jeriko de mba hanafitra sy hamonjy ny fianakavian'ny Rahaba manontolo ane izy ireo. De nanaiky izany tokoa reto mpisafitany reto, ka de ozy izy hoe zao ozy izy alatsao zany ozy izy zay asutady ozy izy mitsaky miloko menamena midorehitra be midiny amin'ny varavarankely tady mazaka io hidinandry zareo mba hafany mandeha mitsoka.
tena ataony rahaba tokoa izany dia nidina teo ambaravarakely izy roalahy ary dia tafatsoaka indray tao amin'ny tanànany Jeriko dia tody soamatsara tany amin'ny tompony zanak'Israely. Andriamanitra tokoa rakizy dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ahafahany tsirairay azy atsapa ny herin'Andriamanitra io. Dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy dia misy hery mangina ahafantaran'ny hafa fa misy hery miasa manginany ao anatintsika io ato anatiko sy ao anatinao, satria manana an'Andriamanitra itsika dia izany rehetra izany dia mahatonga ny hafa handray ny fahamarinana koa. Ka dia tiany Jesosy itsika io ho fitaovana tahaka an'izy roalahy ireto raha ny vahiny tao an-tranon'ny Rahaba dia tsapan'ny Rahaba ny herin'Andriamanitra tao amin'izy ireo. Izaho ianao ve mba tsapan'ny namantsika fa misy herin'Andriamanitra ao anatintsika? Andeha hiezaka itsika amin'ny alalan'ny fizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia tsaroa fa ny fanahy masina dia hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ho an'izy ireny tsirairay avokoa. Fa ny tiany Jesosy ho ataontsika izany zao dia hanatanteraka an'ilay teny izay nataontsika fitadidy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ka dia hikatsaka tokoa ny fahamarinany itsika tsy hijanona eo amintsika ihany rakizy fa ho zaraintsika amin'ireo namantsika koa ka tahaka ny nahavoavonjy any Aba sy ny fianakaviany dia ho maro ireo olona izay voavonjy no ny asa kely izay ataontsika ankizy kely reto amin'ny manodidina antsika. Dia hivoaka mpandresy itsika satria Andriamanitra ny tompon'ny famonjena. Dia izay indray ny lohahevitrintsika androany mirary sabata feno fitahiana ho an'ny ankizy kely. Dia veloma daholo. Miaraba ny tanora zandry indray ary amerindesina indray isika izao eny ary averintsika aloha ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona faharoa tsika izao ilay zanak'Andriana voavonjy, ilay zanak'Andriana voavonjy tsy anjery ary. Fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Timoty voalohany toko 5:1-5. Inona indray ary ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro iny? Hitantsika fa mpanjaka kely anankiray, tovolahy kely anankiray mpanjaka no niresahantsika. Tena mbola fahazazany mihitsy tamin'izay fotoan'izay raha namono ny ankohonany ny ray aman-dreny ny ray tapo taminy ny mpanjaka Atalia. Dia ny nenitoany Joseba sy ny dadatoany Joiada no nanavitra azy. Fa iza moa ilay mpanjaka Atalia Mpanjaka Atalia tsy iza fa ny bebeany ihany. Dadany nenin'ny dadany izay mpanjaka ihany koa. Dia novonoany ny mpanjaka Atalia satria nanonga mpanjakany i Atalia nazahoany fanjakana. Dia novonoany avokoa ny fianakaviam-badiny rehetrarehetra satria ohatrany hoe nanao valifaty izy. Iza indray ary i Joseba sy i Joiada. I Joseba indray dia anabaviny dadany. Kanefa izao tsy anabaviny hoe ray tapo taminy fa mbola ray reny fotsiny. Hafa ny nenin'ny i Joseba dia hafa ny nenin'ny dadany. Kanefa izao satria resaka ankohonana, fifanampiana tao anatin'ny ankohonana no resantsika dia hitantsika fa samy hafa be mihitsy ny fiainan'ireto vehivavy anankiroa reto. Ny ray izay mbola atao hoe misy elanelana dia nanampy ny zanaky ny anadahany izay atao hoe demi-frère ozy izytsika raha hoe izay no aingana amintsika mahafantatra azy. Novonjeny ity zazalahy kely anankiray Josia ny anarany. Nefa n'ilay vehivavy anankiray Atalia dia namono na zafikeliny na zanany nizaniza dia nyvonoany mba hahazahoany fiandrianana. Ity Joseba sy Joiada ity, Joiada moa dia mpisorona. Joseba ilay anabaviny rainy dia nitaizany Josia tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra ary nataony mihitsy izay avonina ny Josia kely ho lasa mpanjaka
matahotra an'Andriamanitra sy tarika ny zanak'Israely ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Hitantsika fa ao anatin'ny ankohonana dia tokony hifanampy, tokony hifanohana, tokony hifampitarika amin'ny zavatra tsara. Izay no ilaina ny ankohonana, tsy tokony hifanao ratsy. Mila tsika ny ankohonantsika ry tanora namako dia tokony ho tanora manahoana ianao, eo anivon'ny ankohonanao, eo anivon'ny manodidina anao. Inona ny zavatra azonao entina mba hanampiana ny hafa sy hizarana ny hafa mba hahatonga an'izy ireo atahotra an'Andriamanitra ihany koa. Mino fa nampandray fanapahan-kevitra anao indray iny lesona nandritra iny herinandro iny ka ho tonga fitahiana ho an'ny ankohonanao ianao, fanampiana an'izy ireo ihany koa atahotra an'Andriamanitra. Izay ary ny amin'iny lesona iny dia milary soa antsika indray. Amin'ny fifaliana no iarabana ny tanora mantoanto rehetra natratra izao famitinana lesona faharoa izao. Miarabandray aman-dreny ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa manaraka izao fotoana izao. Ny lohatenin'ny lesona faharoa izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia ny hoe andro farany ny anjelin'ny famindrapo. Ny tsenjery dia izay hitantsika amin'ny apokalipsy 4:20, ny 2:12 dia rahantsika mamerina. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Nianatra momba ny afatry ny anjely telo izay hita amin'ny apokalipsy 4:20, 9:9-12 tsika tao anatin'ny herinandro iny, ary nahita ihany koa ny tantaran'i William Miller. Ny William Miller dia teratany Amerikanina anankiray. Izy ity dia tsy dia nino an'Andriamanitra izy, nieritreritra izy fa tsy tsara Andriamanitra, tsy manao izay mahafinaritra azy Andriamanitra. Dia izao anefany rehefa taorian'ny ady tamin'ny 20:7 izay nifanaovan'ny Amerikanina sy ny firenena Anglisy dia resy lahatra amin'izay izy fa tsara kely Andriamanitra satria ireto miaramila Anglisy ireto dia tsara ofana sady marobe, kanefa resin'ireo Amerikanina tamin'izay fotoana izay. Dia teo izy vao nahatsapa izany fahatsaran'Andriamanitra izany dia nanomboka nandinika ny Baiboly izy. Ary rehefa nandinika ny Baiboly izy dia nifantoka manokana tao amin'ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy. Nahita ireo tarehimarika maromaro ao anatin'izany boky izany izy dia nahita fa tsy ho ela intsony ny fiverenan'i Kristy fandroany eny an-drahon'ny lanitra. Nandalina mandrakariva nga William Miller ary dia nisy feo reny tao antsofiny tao izay nilaza taminy hoe tsy maintsy mandeha mitory ianao fa kely sisa dia ho avy indray aho. Nandavy hatrany nefa nga Miller ary nilaza izy fa tsy mpitory teny tsy afaka ny anao an'izany sady za tsy mahay miteny, za tsy nahita fianarana. Reny foana nefa ilay feo izay miverimberina ao an-tsainy ao milaza ny amin'ny tokony ilazany amin'ny manodidina azy fa kely sisa ny fotoana fefa ho avy ny farany. Dia indray andro tamin'ny volana 3:7 tamin'izay dia nanao vavaka nga Miller hoe zao ary Andriamanitra hoetiko ambavaka mihitsy ity zavatra ity fa raha toa ka misy olona manasa hitory teny dia andeha. Nieritreritra mantsy izy tamin'izay fotoana izay fa tsisy olona hanasa azy mihitsy satria izy tsy mpitandrina, izy tsy mahay miteny ihany koa. Atsasakadiny taorianan'izay dia tonga avy any ny zana-dralahany ary nanasa azy niteny taminy fa hoe tsy eo ny mpitandrina ny zareo ary manasa anao hitory teny. Tezitra mafy nga Miller tamin'izay fotoana izay kanefa efa niresaka tamin'Andriamanitra izy fa rehefa misy manasa dia andeha amaly ny fanasana dia nandeha ihany izy. Nitory teny izy ary nampianatra tao amin'ilay fiangonana nisy ny zana-dralahany. Dia nandritry ny herinandro nefa dia nitatra hatrany izany fitoriana nataony izany satria niteraka fifoazana lehibe tao amin'izany fiangonana izany nitory teny izay nataony nga Miller. Taty aoriana dia nga Miller no anisan'ireo mpitory teny izay nitarika ny fanavaozana ara-pivavahana. Isika ihany koa dia ampirisian'Andriamanitra hitory fa tsy ho ela intsony dia ho avy ny tompo hifarana izao rehetra izao. Ary ny bokin'ny Apokalipsy 4:20 izay misy ny afatry ny anjely telo ny anjely voalohany izay miresaka amintsika ny amin'ny hoe miango ofo ianao trehany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra maro isan-karazany
de mampianatra antsika ny amin'ny tokony ankohofantsika eo amin'andriamanitra mpamorona irery ihany ary iankohofantsika amin'ilay amin'ny andro sabata izay fahatserovana namboron'andriamanitra izao tontolo izao. Ny afatry ny anjely faharoa izay mampitandrina antsika ny amin'ny faharavan'ny Babilôna ary ny tokony alantsika ao anatin'izany Babilôna izany de mitarika antsika ho amin'ny fanoloran-tena ho amin'ny fahamarinan'ny Baiboly. Ny afatry ny anjely fahatelo de mampianatra antsika fa raha misy miakoka eo anoloan'ny biby sy ny sarany na mandray ny marika amin'ny andriny sy ny tanany de izy ny sotro ny divay fahatezerin'Andriamanitra tsy miaro ary zavatra. Izany afatra izany de mampirisika antsika ho amin'ny fanoloran-tena ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy manao safiditsika na anaraka an'Andriamanitra na anaraka any Satana. Tsy aleo mifidy ny fiainana mandrakizay, mirary soa indrindra ho anao ary tanora mantoanto mba hanao safidy tsara eo amin'ny fiainanao, manarahan'Andriamanitra ary torio amin'ny hafa fa ho avy tsy ho ela izy. Mirary soa indrindra re, veloma tompoko. Fanomeravantsika rehetra amin'ny endrika miramirana ry mpiaino malala, ry mpijery ajaina izay mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary arabaiko manokana ny tanora ny zatovo amin'ity sabata ity ary ahita fiadanana ny ianao mandritra n'izany sabata izany ary indrindra ny fiarahantsika mamerina ny tenin'Andriamanitra. Fananan'Andriamanitra zany no lohateny, fananan'Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu toko faharoa amby roapolo ny andininy fafito amby telopolo hatramin'ny fahefapolo misy ny andininy fototra. Matthieu toko faharoa amby roapolo andininy fafito amby telopolo sy ny fahefapolo. Toy izao ny voalaza aminaran'i Jesosy. De hoy Jesosy taminy: tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka an'izay ihany de izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Mety mametraka fantaniana isika mpiaino, isika zatovo hoe ina moa zany no ifandraisany ny lohateny hoe fananan'Andriamanitra sy ity didy folo ity. Ny valiny de izao: voalohany indrindra ny didy folo izay fitinina ato amin'ity Matthieu toko faharoa amby roapolo andininy fafito amby telopolo hatramin'ny fahefapolo ity de fananan'Andriamanitra izy io. Ny didy folo de fananan'Andriamanitra, tsy fananam-piangonana fa fananan'Andriamanitra zany hoe azy. Ka rehefa azy de tsy zay tiantsika anaovana azy fa zay tian'ilay tompony. Zay ny anankiray voalohany. Fa ny faharoa izay anisan'ny hita amin'ity fiarahantsika miandry ity koa de izao: fananan'Andriamanitra ihany koa izao senao zay mitandrina an'izany. Zany hoe na ny didy folo na izao senao de samy fananan'Andriamanitra avokoa. Ry mpiaino malala, ny afatra ampitaina amintsika voalohany indrindra de izao: isika de tsy maintsy mijoro tsy manantsiny eo anatrehan'ny asa izay ataontsika ary indrindra eo amin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika mipetraka amin'ny toerana tokony isy antsika. Mila mijoro isika fa ianao de manana ny toerana misy anao an'Andriamanitra ianao de mila mijoro tsy manantsiny isika. Ny atonga antsika tsy manantsiny de izao: aza tsintsoniavina ny didin'Andriamanitra. Anisan'ny resahany eo amin'ilay efatra voalohany ao amin'ny didy folo ny mahakasika an'Andriamanitra. Ilay enina farany de mahakasika ny olombelona sy ny fifandraisan'ny olombelona, ny fifangatiavan'ny olombelona. Voalohany indrindra de izao: mifameno ireo didy ireo, zay ny antonany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Zany hoe raha milaza ianao fa tia an'Andriamanitra de tokony ho tia ny hafa ihany koa. Raha milaza ianao fa tia ny hafa de porofonao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany. Ny zavatra misy matetika eo amin'ny fiainana kristianina de izao: misy olona milaza fa tia an'Andriamanitra nefa mankala olona, manana angidi-po, manana tsy fitiavana ny hafa, nefa izy de tena mivavaka. Misy indray karazana olona
ohatrany hoe tia ny hafa izy mizara manome fa izy indray tsy de miraharaha loatra ny mahakasika an'andriamanitra de mandeha ila ihany zany fa eto de mandray lesona vaovao sika manao hoe ny fananan'andriamanitra de nididy folo ny fananan'andriamanitra faharoa de ny olombelona zao senao ny afatra ao antsika ary de ty tandre mididin'andriamanitra faharoa aza manao tsinotsinona ny hafa aza mankahala ny hafa aza manana angidim-po tsy fitiavana ny hafa fa iny olona ankalainao iny de tadio fa fananan'andriamanitra de tadio tsara ary fantaro fa eo andriamanitra io de sarotiny amin'ny fananany ka aza de manana izany toetra tsy tsara izany isika izay no mahatonga n'ilay didy lainina farany mampirisika atsika mba hifankaty ary tia ny olombelona takatsika ary ny efatra voalohany moa de mahakasika ny fitiavana an'andriamanitra fatelo farany amarana antsika azy de zao raha fanana an'andriamanitra iny olona iny de tadio fa ianao koa tena fanana an'andriamanitra zany hoe aza vela isanao tsinotsinona anao ihany keo aza vela isanao tsinotsinona anao fa ianao de an'andriamanitra ianao de fanana an'andriamanitra sarotiny aminao koa ilay andriamantsika amin'ny akapobeany ary de toy izay indray ny famitinana ny loha hevitritsika mahakasika an'ity hoe fanana an'andriamanitra ity ka ny hirariana de zao ho tandremantsika ny didin'andriamanitra satria tiatsika izy ary noho ny fitiavantsika azy de ho tiatsika ny hafa fanakaiky am'izay de zao ko satria tiatsika andriamanitra de porifotsika amin'ny fitiavana ny hafa zany tsy azo atao mihitsy ny mieritreritra hoe tian'andriamanitra iny nefa tsy tia ny hafa zay ny fanandramantsika zay tokony iainantsika indray ao aorinan'izao fiaraha-mianitra ny ten'andriamanitra izao ka dia mirarisoantsika rehetra ry tanora namako mandra-piresaka ary mialohany anarantsika ny famitinana ny lesona ho an'ny tanora zoko dia andeha anaraka irairay isika Tani la visioni lei na non itani
fifaliana indray no arabanantsika tsirairay avy mirary sabata feny fitahina ho antsika ihany koa mba ho feny fahamasinana avy amin'andriamanitra tonga eo amin'ny famerenana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika dia leloha hevitra manao hoe ny fikomiana sy ny vokany rehefa niara-nianatra isika dia samy mahafantatra fa ny deotornomia toko fa efatra dia ny andininy fa fitoka hatramin'ny faefapolo ilay miresaka ny amin'ny famporisian'ny mosesy ny israely mba azoto mitandrina ny lalàna no andalan-tsoratra masina fotsitra ity loha hevitra ny rahantsika nandinika ity ary izay indrindra ilay nisafidianantsika tsirairay avy andiny anankiray hoe ho atao tsy anjery ka fotoana mety indrindra izao mba hamerenana an'izany ka andao hoe mba samy anao ny azy izay ve eny ary ny resaka ny amin'ny hoe fikomiana sy ny vokany isika ary ny ara-nianatra tanatin'ny lesona fa ilaina ny mamerina ny tantara na hoe mampatsiahy sy mitadidy indray mba tsy hanadino ireo fitahian'andriamanitra sy ny fitantanany tamin'ny lasa fa raha manadino izany mantsy dia tonga ho latsaka amin'ny fikomiana na ny fiodinana amin'andriamanitra fa andriamanitra tokoa mantsy maniry ny ahasambatra antsika ny ety atany ety fa ny tena tanjony faratampony dia ny ahasambatra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy any an-danitra any ka miantso antsika izy ataony ny fomba rehetra mba hahatonga antsika amin'ny fibebahana fa rehefa mibebaka mantsy isika dia tsy tonga amin'ny fikomiana ka ny lesina izay ny rahantsika nianatra dia nyresaka tamintsika fa hoe ao amin'ny fo ao no misy ny tsy ambaratelon'ny fitoerana ho mahatoky amin'andriamanitra dia ao am-poantsika ao ihany koa anefa no mety hipoirana izany hoe fikomiana amin'andriamanitra izany ary izay indrindra ilay ny rahana nianatra fa mety isy foana ange ny fanimpotsampy amin'ny alalan'io fotsika io marina fa ny fanimpotsampy fantatsika dia ny hoe manompo sary vongana na sariny zavatra voasikotra hafa mety ho amin'ny vato na vatakazo fa avy ao am-potsika ihany koa raha mikomy amin'andriamanitra isika dia ho tonga fanimpotsampy izany satria manambany ny fitiavantsika an'andriamanitra ary mametraka an'andriamanitra ho ambanina ho arinan'ny zavatra izay ankamamintsika ka raha ny antso ny zanak'Israely nampatsiano fitiavan'andriamanitra azy ireo mosesy dia miantso antsika ihany koa mba hatsiaro ny fitiavan'andriamanitra atsika isika satria andriamanitra be famindrapo izy ary na amin'ny sanany mania sisiny hoe mandao sy miala aminy ary dia mbola tiany sy tsy ilaozany dia zasainao mba tsy hikomy amin'andriamanitra fa andriamanitra fitiavana mantsy izy ary andriamanitra izay maniry ny ahatonga asainao ity azy ihany koa ny rahantsika nianatra dia hoe mahavaky fo an'andriamanitra ny fivadiantsika ka miantso antsika mba tsy ho tonga amin'izany isika tokoa mantsy ilay no ariana araka ny endrik'andriamanitra ka ny endrik'andriamanitra no tokony ho aseho antsika isan'andro isan'andro andriamanitra be famindrapo andriamanitra be fitiavana andriamanitra nanolotra ny tenany nanetry tena ho famonjenany hafa dia izany ihany koa no tokony ho aseho antsika sy ho hita ety amintsika fa isika dia tahaka ny endrik'andriamanitra ary isika dia manana andraikitra ho mpanapaka ny tany tahaka an'andriamanitra ary isika dia manana an'andriamanitra monina ao am-potsika noho izany hoe maneho ny endrik'andriamanitra izany andriamanitra ilay fiantrana sy famindrapo dia mba sady ho tsapantsika izany no iainantsika isan'andro anatonana antsika azy no hotehirizitsika ao am-potsika ihany koa mba hahatonga an'izany ho hita eo amin'ny fiainantsika ka ny ho ataoko sy no ataonao dia ny anaiky hanovany fotsika mba ho feno fitiavana ny anaiky ka hanao fanimpom-pitiavana feno fankatoavana sy fankasitrahana an'andriamanitra amin'ny alalan'ny faneketsika ny didy sy ny lalàna izay nomeny antsika andriamanitra tokoa mantsy ilay nanomeny didy ho an'ny zanak'Israely dia tsy natao ho an'ny zanak'Israely rery izany fa iry zareo no voatendry ho mpiambina sy pitahirin'ny didy ary zareo amin'ny mampandova azy no nahazo ny andraikitra sarobidy mba hanambarany io didy masina eo amin'ny firenena rehetra dia zasenao mba ho anisan'izay ankatohan'andriamanitra anisan'izay anaiky ampitoetra an'andriamanitra ao am-potsika anisan'izay hoe ampanjaka an'andriamanitra ao am-po ary anaiky ny hidirany ao isan'andro isan'andro mba hanavao ny fotsika ka hitoetra ho amin'ny fankatoavana fa tsy ny fikomiana ka ny vokany eo amin'ny fiainantsika dia tsy ny vokatry ny fikomiana fa ny ho any amin'ny fiainana mandrakizay hiarana tanteraka ny tanjon'andriamanitra dia niara-honina amintsika any amin'ny fiainana mandrakizay maniry ny fiadanam-pon'andriamanitra ao amintsika tsirairay avy ary mirary sabata feno ny fahasoavan'andriamanitra andraisantsika fahamasinana feno avy aminy samiary isika rehetra tahin'andriamanitra
ankafaliana mandrakariva ary mpirefanantenana malala no fampiarabana amintsika indray a amin'ny alalan'izao fandaharana izay oentiny departementany fahasalamana sy ny fahalalana oniny izao. Mbola mitoy an-trano ny taridarana izay zaraina amintsika mahakasika ny fahasalaman'ny atodo izay marihana etona fa sy ampatsahivina fa io atodo io a indrindra fa le atao hoe lobe frontal no iasan'Andriamanitra anamboarina atsika anampitany atsika ny afatra rehetra hatonga atsika ho vonina indrindraindrindra amin'ny fiavian'ilay zanany latokana ho avy tsy ho ela ka zany ny anton'izao taridarana izao a satria olombela-panotatsika dia misy ireo aretina maro samihafa vokatry ny fandikana lalàn'ny fahasalamana ka miseho eo amin'ny fiainatsika ka amin'ity maraina ity tsika dia hijery indray a mahakasika ny trangana aretina anankiroa fikorotanana anankiroa izay hita eo amin'ny favoazany atodoa vokatry ny tsy fanajana izay lana fahasalamana zay indrindra fa eo amin'ny lafiny ny fihinanana ihany koa ary oentina amintsika eto zany taridalana izay mety anampy atsika amin'izany a eo ambany fahasoavan'ny tompo mazava ho azy ka ny androantsika dia hijery a momba ny atao hoe anxiété tsy hita moa izay maharitana azy loatra amin'ny fiteny malagasy miezahana izany a ary misy ihany koa ty fikorotanana anankiray ity dia atao hoe boulimie zany no jerentsika ao anatin'ny fotoana fohy malan'izao fandarana izao indray. Ny anxiété raha amin'ny fiteny malagasy izy dia mety ho azo lazaina le atao hoe fitaintainana hitantsika amin'ny sary eo fa misy endrik'olona izay mitaintaina mafy eo izy ity moa zany dia fihetsepo na toe-po tsy dia mazava loatra ny mahatonga azy kanefa dia misy akony ratsy eo amin'ny fahasalamantsika izany ary matarika mitondra fikorotanana ny fiasan'ny tova mihitsy ara izany rehefa maharitraritra miseho eo amin'ny fiainatsika izany mety miakatra ny fitepony foa mikorotana sy manaintaina ny anatin'ny vavony any a ary mikorotana ihany koa ny fiasan'ny tsinay io mahatonga ndraindray amin'io tsinay io mety mitohana ndraindray mety mivalambalana dia azo eritreretina zany mila misaintsaintsika hoe mba mety mahazo atsika izany hoe fitaintainana izany le atao hoe anxiété ka mahatonga ireo fikorotanana eo amin'ny vatatsika tsy tonga zany tsika dia hiazakazaka hinana fanafody fa mila mandrakariva aloha mandinika hoe inona mety zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako fandikana lalàn'ny fahasalamana indrindra fa eo amin'ny lafiny fihinanana ary ity anxiété ity na ty fitaintanana ity dia misy toe-javatra izay mety manamafy ny fisehoany ohatra amin'izany isika vehivavy izay tia manena vatana manao indreny fampahazan-tena reny amin'ny alalan'ny fifadiana sakafo tafahoatra ka rehefa tsy araka ny tokony izy tsy voara-maso tsy manaraka ny torohevitra tsara ihany manatona mpitsabo manaraka ny taridarana izay omena izy ireny amindreo fomba izay tokony arahana amin'ny fanenana vatana fa tsy tsara loatra zany ny tsika tia vehivavy manko dia tsika vehivavy dia tia mieno miresadresaka amintsika samytsika dia tsika ihany ny famety torohevitra fa torona hevitra mandrakariva tsika mba hanatona ny mpitsabo mandray taridalana amin'ny loharano maropototra izay anampy atsika ka tsy tondra fahavoazana indray ho atsika ka vao mainka manamafy ny atao hoe fitaintainana le anxiété ny araka ny resahana teo ny fanarana indray ny fampianana vatana tsy araka ny tokony izy ireny tafahoatra ireny ka ohatra tsy ampy ny siramamy tsy ampy ny vitamine sy mineraly izay ilaina izay ilainy ho fiasan'ny atodo dia mahatonga ireny le hoe tebiteby tsy fatam-piaviana na le anxiété eo ihany koa zany ny fisotroana zava-pisotro misy alcool miverina eto foana moa izany ny zava-pisotro manaitaitra toy ny kafe ny dité eo ihany koa ny fifohana ny sigara izay fantatritsika fa zava-mahadomelona ny sigara ny kafe dia tiana no mampatsiahy eto fa ny kafe dia sokajiana ho zava-mahadomelona kanefa ekeny lalàna ny mivarotra azy dia izany zany dia zavatra mahatonga manamafy ny fitaintanana ny anxiété izay efa misy ao anatintsika eo zany rehefa toka mikasika misotro mifoka ireny zavatra irentsika ny sigara moa zao dia fantatritsika fa zava-mahadomelona izay mitarika amin'ny fiankinan-doha mazava ho azy raha tiana zany ho afaka amin'ilay tebiteby anxiété izay niresahana teo dia fahadiana ny dité ny kafe ary ny zava-pisotro misy alcool ary ampitomboana kosa
ny germe de blé zay misy andreo vitamina be ilaina ho an'ny fombiazan'ny asan'ny atodoha izany ny céréale complète efa nisantanysaitsika tamin'ny fandaharana teo aloha mahakasika ny fahasalaman'ny atodoha izany ny céréale complète moa dia averinay tona foana fa ireo voanjavatra miloko matromatroka izany a hitantsika amin'ny sary eo afaka atao amin'izany koa zany zao ny manolo an'izany a ny varymena eto amintsika Madagasikara eo ihany koa ny akondro a ny voankazo maina la ataontsika hoe fruit sec zany a ohatra ny hoe ny raisin sec date figa sy ny sisa sy ny sisa eo ihany koa ny yaourt indrindra fa ny yaourt zay aboarina any tokantrano any a ny vitamine B6 a ny magnesium de ny idirantsika manaraka zany ndray a de mahakasika le fikorotana anankiray a le atao hoe boulimie ity boulimie ity a de mifanohatra am'le atao hoe anorexie fa hitantsika tany amin'ny fandarana tany aloha izany le anorexie zany le tsy mety mihinan-kanina mihitsy a indrindra moa ny tovavy de te hanana bika sy fahatsarana hono de tsy mety mihinan-kanina fa ity indray mifanohatra amin'izay ity boulimie ity a de fahazo tokombana tafahoatra izy ity ary tsy voafihan'le olona tratran'izany mihitsy a izany ka izy io zany a mety mifandimby eo amin'ny tenany olona anankiray io mbetika zany le olona mety manao anorexie tsy mety mihinan-kanina mibetoka miramarama be zany izy a mirangorango be a mihinan-kanina tsy voafehy mihitsy zany ka izy io boulimie io zany a de karazana fikorotanana amin'ny fihinanana izy io zay matetika mitranga indrindrandrindra any amin'ireo tany sy firenena mandroso ny fadina mazava ho azy zany a ho an'ireny olona zay tratran'io boulimie io a de mila fiara-miasa mila fanohanana ny fianakaviana sy ny manodidina ka tsy omena sakafo a toy ny vatomamy bombo zany ireo zavatra misy siramamy fotsy zany vokatra avy amin'ny siramamy fotsy a ny gâteau biscuit bombo chocolat ny crème ny glace eo ihany koa ny sakafo matavy zavatra endandasina reny zany mayonnaise sy ny sisa ireo olona zay manana io fikorotanana io zany a de mila fanapitsika ka tsy omentsika andreny izy zany ary efa marina teto zany fa ny siramamy fotsy sy ny sakafo matavy zany no ao anatin'ireo sokajin'ireo sakafo rehetrehtra ireo fa izy kosa zany ireo olona ireo zany a de mila omentsika sakafo mifototra amin'ny voanjavatra zava-maniry zany hoe ny céréale complète no andresana foana zany hoe manome hery fahasalamana ho an'ny atodoha zany a ary ny zava-maniry maitso a sy ny voankazo de toy izay sy toy izay a mahakasika ny iny fikorotanana indray a ny anxiété sy ny boulimie ka de ny rarina de hitolo-batana hiara-iasa amin'Andriamanitra atsika mangataka amin'Andriamanitra raha manana andreo fikorotananareo a mba ho kasian'Andriamanitra ny lelantsika mba inandreo sakafo ara-pahasalamana ananatsika ny fahasalaman'ny atodoha ahafahantsika indrindraindrindra mandray mahatakatra ny zava-panahy indrindraindrindra de mirary sabata feno fifalianao antsika indray a ary mivoninahitra ho an'Andriamanitra hatrany amen